Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente Aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanana amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa cabinet. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Hoantsika rehetra vahoaka malagasy erina Antananarivo sy manerana Madagasikara. Ny fiangonana évangélika Chaîne dia manolotra ho anao fitokoana filazantsara lehibe na croisade nationale. Iarahanao amin'ny Bishop Dag Howard Mills izay mpitolo filazantsara lehibe maneran-tany sy ny fiangonana évangélika Chaîne. Ny zoma 2 sy ny sabotsy 12 ny volana novambra ho avy izao samy amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Ary ihany koa ny alahady 13 novambra amin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 6 ora maraina ary ny hariva amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fotoana fitokoana filazantsara lehibe izay fandraisanao fanasitranana, famonjena, fahagagana, fitahiana ary fiovana goavana avy amin'Andriamanitra. Fotoana fitokoana filazantsara lehibe izay misokatra ho antsika rehetra na iza na vaiza manerana ny Madagasikara. Tongava maro ary fa azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao. Palais des Sports Mahamasina, zoma 20 sabotsy 20 ary alahady 13 novambra ho avy izao. Miaraka amin'ny Bishop Dag Howard Mills sy ny fiangonana évangélika Chaîne. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac+2 à Bac+5. Offre spéciale GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakely 033 12 606 92. Ny 2 novambra ka hatramin'ny 3 décembre tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur iSense. Tsotra ny fandraisana anjara mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga avaingana ary manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe. Fisarihana ny 3 décembre Baolay ny tsara trano. Ahona zay? KOLO TV ve jerenao io? Eaia. Ako zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva ko. Azan-tsara zany ianao tao tena qualité. Numérique taloha TV ihany hitanao tao. Fa amin'izao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagasikara zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux. Aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanana amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa cabinet.
fifanarana miafina sakajikajy politika manakatom-baravarana avokoa ny avy amin'ny ankolafy ravalomanana ny fianakaviany ary ny vadiny mpiambina ny filoha teo aloha androandry raha nanontaniana mikasika ny vizotry ny fitoriana ny marika ravalomanana sy ireo mpiasan'ny ACM miisa 4 tokony hanomboka amin'ity herinandro ity anefa ny fihainoana ny ravalomanana. Itovy ny fampiarana ny lalàna izy mpiasan'ny fitaterana anabakabaka isana ny fisavana ny solombavam-bahoaka mivoaka tsy miditra ny Madagasikara raha nambaran'ny ministra ny fitaterana fa namafisana ny filaminana sy ny fandriampahalemana nanterina ity ministra ity hatrany fa efa ampelatana ny fitsarana ny raharaha ravalomanana ankehitriny ary ampiarina ny voalazan'ny lalàna momba izany. Vokatra vonjimaika tsy misy nahatratra 500 isan-jato ireo kandidata amin'ny fifidianana filohan'ny olafitra ny mpanao gazety. Gérard Rakotonirina nahazo ny vato 750 sy Lambo Tahiry nahazo ny sambato 350 ny asabotsy ny fidirana faharoa. Etsy ankilan'izay kosa nefa mitaky ny anaovana confrontation ny candidat Hervé Rakotojanany izay toy ny indatsoratra amin'ny Radio Don Bosco nisy ny fanovana ny vato azony araka ny fanazavany. Fitsapan-kevim-bahoaka ny Espagne ny 20 isan-jaton'ireo Catalan no mampandany ho fanjakana mahaleo-tena ho an'ny faritra Catalan ny Espagne. Ny mpitondra ny Ao Madrid izay manohitra tanteraka ny voka-pifidianana ny tranga omaly izay eken'izy ireo fa natao tamin'ny fomba demokratika saingy norarany lalàna ny ambindiny izay avy hatrany. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasy tomboky avy amin'izao takarivo izao miarahaba ary manasanao anaraka ny fampahalamba eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia antirina manokana ny fiarabana ireo mpanaraka ny fampahalamba avao ny amin'ny faritra toy ny Antoamasina izay manaraka ny fampahalamba avao amin'ny alalan'ny fahitalavitra Feo ny Mazavatsinanana fa eo ihany koa ireo mpanaraka ny fampahalamba avao amin'ny alalan'ny DSTV any amin'ny faritra Antsiranana. Fa vaovao avy anivo ny anteny miram-pirenena avy hatrany anomboantsika ny fampahalamba avao amin'ny tia ny ity ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ve no sakana tsy ahafahan'ny solombavam-bahoaka manao ny fanambaram-pananana sa ny fahefana mpanantanteraka ankehitriny tsy mbola nisy na ny formulaire tokony ho fenon'ireo solombavam-bahoaka aza eny anivo ny HCC amin'ity fivoriana ra-potoana faharoa ity anefa ny voalaza fa tokony hantanterahany solombavam-bahoaka izany fanambaram-pananana izany tsy mbola misy ny daty fetra farany tokony hanaovan'izy ireo izany fanadina hoentiny Zorakotindrina. Roapolo andro aty aorian'ny daty farany tokony anaovana fanambaram-pananan'ireo solombavam-bahoaka tsy mbola nahainoana na iray aza nanatanteraka izany tena nivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Rehefa nanontany tety izahay tsy nisy nanome fanazavana ofisialy fantatra kosa fa tsy mbola misy na dia ny formulaire tokony ho fenon'ny député aza nangina tanteraka io resaka déclaration de patrimoine io eny amin'ny anteny miram-pirenena. Mbola tsy tonga aminay hoe député tsirairay aloha mbola tsy nafantatra hoe misy hodiniana na hoe tsisy hodiniana fa rehefa hodiniana moa dia dinianay miaraka ao zany hoe inona tokony fanamboarana tokony atao zany fa tsy dia hoe tsy tako hoe mahasarotiny zavatra be ngambany izany. Inona no mbola tsy hanaovan'ireo solombavam-bahoaka izay fanambaram-pananana izay? Misy fanerena ankolaka avy amin'ny fahefana mpanantanteraka ve mba ahafahana manamby vola ireo solombavam-bahoaka amin'ny fandaniana ireo karazana volavolan-dalàna maro samihafa. Raha ny ambaran'ny lalam-panorenana sy ny ordonnance 2014-001 tokony hanatanteraka izay fanambaram-pananana izay ireo solombavam-bahoaka sy olom-panjakana rehetra. Mbola misy goragora nefa ny eo amin'ny fanaraha-maso amin'ny mangarahara eto amintsika raha nambaran'ity mpahay lalàna iray ity. Hitako tsy ampy eto amintsika zany ohatra dia ny tsy manana an'izay kolotsaina mangarahara izay tsika zany hoe tia manafinafin-javatra nefa raha hitantsika ny firenena sasany ny karaman'ireo olom-panjakana tsirairay dia fantatra amin'ny antsipiriany hatramin'ny filoham-pirenena, ny prime ministre, ny vadin'ny filoham-pirenena, ireo izay olona ka ny volam-panjakana no andoavana ny tombontsoa sy ny karamany dia mangarahara daholo zany rehetra zany. Fa eto amintsika moa zany tsy dia manana an'izay kolotsaina izay isika. Tsy nanovana inona na inona ary ve ny fidirana amin'ny Repoblika fahefatra. Lokaloka amin'ny filoham-pirenena ny hoe tany-tandalàna dia andrasana fatratra ny endrika isehon'izany. Tsy manara-dalàna ny fanemorana lava ity fanaovana fanambaram-pananana ity na inona antony. Raha ny lalàna voalaza ao amin'ny 9/20 ao amin'ny ordonnance 2014-001 afaka manao fanonganana ireo député tsy mahatanteraka izany ny HCC. Efa fanotelona nefa no nahemitra ity daty fetra farany tokony hanaovana ity fanambaram-pananana ity. Aiza ny lesoka
toa vitavita ho azy ity raharaha ity. Ny mpanara-baovao etsaka ilan'izay fanina amin'ireo resabola samihafa miaingana anivon'ny gouvernemanta sy ny biro maharitra eny Tsimbazaza ary ny solombavam-bahoaka. Fa mahakasika ny raharaha marika ravalomanina kosa indray tsy nisy nahazombavao na ny avy amin'ny fianakaviana ny pomba azy na ireo tao amin'ny fitondram-panjakana androany torak'izany ihany koa ny Jean-Marc Komba sy ireo mpiasan'ny ACM miisa 4 ratsehivina. Amin'ity herinandro ity no tokony hiverina hiakatra eny amin'ny fitsarana ny antsiranana ity raharaha ity saingy hatreto tsy mbola misy daty voafaritra antanterahana izany arao ny fanatetina. Tsy mbola nanomboka ny fiainonan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Raha ny fanambarana natao amin'ny ministera ny fitsarana tamin'ny zoma teo, amin'ity herinandro ity no tokony hiverina hodiniana ity raharaha ity. Anton'izao fanamorana izao ny tsy nanatreha mpisolo vava azy tamin'ny fotoana ny sokafan'ny famotorana. Raha ny vaovao azo avy amin'ireo akaiky ity filoha teo aloha ity ihany, koa anefa dia mbola eto Antananarivo indray amin'izao fotoana izao i Désiré Rakotarovelo, mpisolo vavan'ny Ravalomanana Marc. Fifandrifian-javatra ve sa nisy fifanarahana miafina indray tany ho any? Nanakatom-baravarana avokoa na ireo akaiky ny filoha teo aloha na ireo avy amin'ny fitondram-panjakana momba ity raharaha ity. Ratsehivina, efa natokitenany avy eo amin'ny Magro tamin'ny sabotsy farany teo fa efa akaiky ny fandresena. Inona no ao ambadika izany? Miroso makany amin'ny famerenana Ravalomanana etsy faravohitra ve ny ady hevitra? Tsy vao izao anefa no nahinona fa nisy fifanarahana indray tany ambadika tany, saingy tsy tanteraka araka ny tokony ho izatrany izany. Tany Afrika Atsimo ohatra dia efa niaona ny filoha teo aloha sy ny filoha Rajaonaromampianina ary tsy nisy toy ny intsony taty aoriana. Nisy ihany koa ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena fa hampandefitra ny tany tandalana manoloana ny fampiafana-pirenena. Nefa nivadika indray ny toe-java-misy taty aoriana. Manjavozavo toy izany avokoa ny vaovao rehetra mikasika ity raharaha Ravalomanana ity. Andrasana indray araka izany izay mety ho fitohizan-draharaha-pitsarana rehetra ahafantarana izay tena marina. Ny fantatra dia ny hoe mbola any am-ponjy Jean-Marc Komba sy ireo mpiasan'ny ACM 4 hatreto. Noho ny antony politika, nisafidy ny hampangina tanteraka ny serasera momba ity raharaha ity ny fitondram-panjakana hoy ny loharam-baovao iray androany. Fa tsy mifidy ny izaniza ny fisavana sy ny fampiarana ny lalàna hoy ny ministra ny fitaterana Ulrika Andriatina androany fisavana député ny Vato tsy misy afa-miala amin'izany ary nisy ny fanehoan'izany teny tamin'ny alalan'ireo fitaovana manokana natao hisavana manam-pahefana mivoaka sy miditra ny Madagasikara arao ny fanatetina. Ankoatra ny fangatahana passeport diplomatika ho an'ny vady aman-janak'izy ireo, niteraka resabe ny fanakana ny député ny ministra ny fitaterana tsy hiditra eny Tsimbazaza noho ny tsy faneken'izy ireo savaina ny Vato fa hoe solombavam-bahoaka. Tsy maintsy tanterahana izany fizavana izany hoy ny ministra ny fitaterana androany. Nisy kosa ny fiapetra manokana ny raisina dia ny fametrahana toeram-pisavana manokana ho an'ny mpanam-pahefana eny Vato. Ny resaka sûreté aéroportuaire dia anisan'ny lalàna iraisam-pirenena izay nankatoavintsika malagasy izany hoe tsy maintsy atao ary tsy maintsy misy naizanaiza no alena. Nasiana toerana manokana sy voatokana ho an'ireo manam-pahefana rehetra, député ao anatin'izany ny membre ny institution, ny gouvernement, ny HCC, ny FFM, iny ka ny diplomate koa zany no voakasika ny fisavana amin'ny toerana izay natokana ho amin'izany. Tsy fahita loatra ny ivelany fisian'ny toeram-pizavana samihafa tahaka izao, hoe ho an'ny olon-tsotra sy ho an'ny manam-pahefana. Solombavam-bahoaka vitsivitsy no nentin'ny ministeran'ny fitaterana teny Vato androany nanehoana ity fitaovana vaovao ity. Fa nomba fety vatanareo fa tsy manana izany protocole zany ary tsy fantatr'olona mihitsy rehefa tonga eo izy. Ka noho izany zany izay natonga reny tety amin'ny ministera hoe mba apetrao le zavatra zay dia zay moa natonga zareo hoe ametraka protocole spécial zany ho an'ny rehetrarehetra. Tsy amisitra foana fa ho an'ilay olona izay manam-pahefana tokony andray an'izany toy VIB zany. Nafindra toerana ihany koa ny fizavana ny olon-tsotra teto Ivato. Mikasika ny raharaha Ravalomanana sy ny fidirana antsokosoko teto Madagasikara indray, laza ny ministra ny fitaterana fa tsy afa-misaraka politika ny ACM. Entitra ny fampiarana ny lalàna na ho an'ny olon-tsotra na ho an'ny manam-pahefana. Efa ny amin'ny fitsarana araka izany ny fitoriana araka ny nambarany momba ny Jean-Marc Komba sy ireo mpiasan'ny ACM 4, tsy fantatra marina izay voaroiroy. Ny ACM araka ny voalaza teo dia tokony andraikitra amin'ny resaka sécurité sy ny sûreté aérienne. Ka amin'izay lafin'izay raha ohatra ka misy atsikarotra fa nisy violation de l'espace aérien, nizaniza io dia nitory ny ACM dia any ampelatany tsara sy mpanao famotorana ny raharaha amin'izao ka tsy sotenenina mihitsy ny ministera mikasika an'izany.
ho an'ny resaka annexe B mikasika ny fahafahampisidana any amin'ny faritra eoropeanina kosa indray dia efa misy ny ezaka satria raha 700 ny lesoka teo aloha dia niena ho 20 izany ankehitriny araka ny nambarany ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Vaovao ny toe-karena tsy mbola misy vahaolana azo atao avy hatrany mahakasika ny délestage eto Madagasikara raha nambara ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana Orlando Robemanana mbola miandratra hatrany ny politika ny etsy an'indray ny toe-karena ny anivony ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny politika ny gouvernemanta ny famatsiana ireo tetikasa ara-tsosialy no amafisina ahafahana mantanteraka izany etsy akila no fanatsarana ny fanaraha-maso ny volam-panjakana isy ny rafitra vaovao atsangana rao ny fanadetiny. Miverina amin'ny famatsiana tetikasa madinika eo amin'ny lafiny sosialy ankehitriny ny fanjakana taorian'ny politika amin'ny fitsitsiana natao nandritra ny 5 taona. Miandry ny fandaniana ny lalàna ampifehy tetim-bolam-panjakana taona 2024 hatreto ny fanjakana vao mamoaka ny vola ampiasaina amin'izany. Tsy mbola fantatra hatreto ny sora-bola voatokana amin'izany ankoatr'ireo famatsiana avy any ivelany. Zavatra nataontsika tamin'ireny fotoana ireny dia natao ilay hoe politika ny fitsitsiana ara-dalàna zany ara-drarina zany satria tao anatin'ny fahasahiranantsika. Zao kosa tsika mivoaka ny ataoko hoe ny crise rariny dia rariny koa raha mba miandrandra politika de relance zany hoe fameloma maso indray fanosehana ny toe-karena mba voatra hiverina amin'ny laoniny ary rehefa izany ny politika dia tsy maintsy zany ianao koa mba manao famatsim-bola reny tetikasa na ny fiainan'ny vahoaka andavanandro reny. Etsy ankilany isy rafitra tsangana anara-maso ny fandaniana ny volam-panjakana. Fa tena fanontaniana petraky ny mpandohetra amin'ny fanjakana dia ny hoe inona no atao ampianana ilay voalaza fa 400 izay vao hodikodina amin'ny volam-panjakana isan-taona. Ampiana fanodikodiana-bolam-panjakana amin'ny sehatra maro ny tanjona amin'izany. Misy tsy misy izy fa tsoary voatanisa eto daholo inona izy fa misy fanatsarana ary mbola mitohy ny fanatsarana fa tsy mijanona eo ary araka ny resako tamin'ny herinandro tohotra zao na rehefa nandray ny chargé d'affaires américain hoe anisan'ny ezaka ataontsika ny fanatsarana ny marché ny bon de trésor par distribution na marché financier zay zany jerena tokoa afana mizara traika efa am'zero ary ny farany le ngeza be dia ny resaka normalisation comptable zany hoe ny fanaovana enregistrement ny compte ny public indrindrandrindra sy privé dia miova foana izy manaraka ny toetrandro. Mikasika ny olona Jirama roapolo lavitrisa isam-bolana fatiantoka ity orinasa ity ampy fitrandrahana herinaratra. Mitombo hatrany ihany koa ny fatran'ny solika ampiasain'ny orinasa Jirama ka izany no tsy ahafahan'ny fanjakana mameno ny banga amin'izany. Ny 570 isan-jato ny vola mihodina ao amin'ity orinasa ity no lany amin'ny solika avokoa. Izany hoe raha avy amin'ny ministera ny vola aloha tsy mbola isy ny vahaolana ho an'ny délestage. Fa eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray mangataka ny anaovana fampitana ny vokatra na ny fampitana ny voka-pifidiana ny kandida nitarika hatramin'ny omaly alahady. Araka ny vokatra vonjimaika kosa tsy natratra 500 ireo kandida mitarika tamin'ity fifidianana ny filohany ho lafitra ny mpanao gazety ity Gérard Rakotonindrina no nahazo ny vato 750 ary Lamtahiry kosa nahazo ny sambato 350 araka izany izy ireo araka izany no hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny asabotsy ho avy izao ny 25 volana novambra ho avy izao moa no ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy izay voka-pifidianana izay. Harao ny fanatetiana. Efa voangona avokoa ny vokatra tany amin'ny roapim-pifidianana misy 520 manerana ny nosy tamin'ny fifidianana mpikambana ao amin'ny biraony ho lafitry ny mpanao gazety. Ny tany farafangana nahitana mpifidy miisa 7 ny voaray farany ny maraina teo. Ny voakandroany araka izany ny vokatra tamin'ny fifidianana no tanterahana ny sabotsy fa 9 volana novambra lasa teo. Ho an'ny filoha larana voalohany Gérard Rakotonirina izay nahazo ny vato 750 mitsinjara toy izao. Antananarivo 310, Mahajanga 830, Antsiranana 10, Fianarantsoa 10, Toliary 220, Toamasina 20 ary Vangaindrano 8. Nanaraka azy Lamtahiry nanana isambato 350 mitsinjara tahaka izao. Teto Antananarivo 520, Mahajanga 520, Antsiranana 20, Fianarantsoa 420, Toliary 20, Toamasina 520 ary Vangaindrano 9. Fahatelo Hervé Rakotozanany nahazo vato 770. Antananarivo 720, Mahajanga 220, Antsiranana 530, Fianarantsoa 20, Toliary 20, Toamasina 420 ary Vangaindrano 8. Faefatra Soavandriamarotafika nahazo vato 450. Antananarivo 550, Mahajanga 10, Antsiranana 4, Fianarantsoa 7, Toliary 9,
Tomasina 220 ary Vangaindrano aotra. Fahadimy ny Joël Raray vao hita nahazo vato 430. Antananarivo 100, Mahajanga 4, Antsiranana 10, Fianaratsoa 10, Toliary 10, Tomasina 420 ary Vangaindrano 1. Ka eto zany dia ambara fa ny kandida lalana voalohany Lamtahiry izay nahazo vato misy 370 sy ny kandida lalana fa 4 Gérard Rakotondrina nahazo vato miisa 770 no hiatrika izay fiodinana faharoa izay ho tanterahana ny asabotsy ho avy izao. Etsekilan'izay kosa nefa tsy nanaiky ny voka-pifidianana ny kandida Hervé Rakotondrana izay tonian-dahatsoratra ao amin'ny radio Don Bosco. Nisy ny fanovanany vato azony araka ny fanazavana nentiny. Raha tsy hivina, efa nahazo vato 300 izy ny alahady ariva. Nisy anefa ny fiovan'izany tampoka. Sarotra ve, maka fotoana be ve, fampitaraina reo namana any amin'ny faritra na dia mandeha irery aza ny tena fa tsy mitombona ny totalim-bato isam-paritany na voaka. Angatanay, angatahako tsy ho an'ny fanovana inona na inona fa ho an'ny fahamarinana sy fangararana ny hamoahana amin'ny fomba inona na inona ary indrindra amin'ny radio nasionaly ny isam-bato isaky ny birao fandatsaham-bato. Na izany aza, hatreto aloha izany dia ireo kandida roa voalohany ireo no hiatrika ny fiodinana faharoa ny sabotsy 10 Novambra ho avy izao raha tsy misy ny fiovana. Nanomboka androany araka izany, taorian'ny ity fanambarana nataon'ireo komity mpikarakara ny fifidianana ity ny fampelezan-kevitra ho an'ny fiodinana faharoa. Zay marina aloha zany fa dia mifarana ny alakamisy alina ny fampelezan-kevitra amin'ity fiodinana faharoa ity izay ny fifidianana dia ho tanterahana ny asabotsy 10 Novambra ho avy izao ary anomboka ny 9 maraina ka hifarana amin'ny 4 ora tolakandro ny toerana ho antsika eto Antananarivo zany dia tsy miova hetsy Antsakaviriany toy ny mahazatra. Ny 10 ny volana Novambra ho avy izao ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana izay atao hoe ny vato. Toy izao kosa ny vokatra ho an'ireo mpikambana hafa ho an'ny eto Antananarivo. Foloalefitra Didi Ratsimbazafy, sekretera jeneraly Miarra Silofo Arjaona, mpanolo-tsaina Joelson Randrianindrina, mpitambola Joseline Tsiava. Fa eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray 5 andro izao nirotsaka hatrany ny orana tsy afa-manoatra araka izany ireo fokontany maro eny amin'ny faritra iva amin'ny fiakaran'ny rano sy ny fahatsetsena ny lakan-drano sady tsy misy vola izy ireo no tsy manana fahefana ary tsy mahazo fanampiana. Maro anefa ireo asa tokony ho azon'ny fokotany ho tanterahany voatery mikaroka vahaolana manokana ny fokotany tsirairay hitsinjovana ny fahadiovana amin'izao fanatona ny fahavaratra izao etsekilan'izay mitaraina ny mponina fa tsy zarizary ny fomba fiasan'ireo mpanadio ny lalina ka mitovy amin'ny tsy manao ihany. Aroany fanatetiana. Fokotany Ambodiny Sotry mirefy 700 metatra izany lakan-drano lehibe manodidina ity fokotany ity izany. Mirefy 700 metatra kosa ny lakan-drano madingany anaty tanàna. Trano 700 tafo ahitana fianakaviana anarivony no mampiasa mivatana izany lakan-drano izany. Olona 12 ihany no misahana ny fanadiovana ity lakan-drano ity izay mirefy 700 metatra isan'andro. 500 ariary isam-bolana no alaina isan-tokantrano fanadiovana raha toa ka 400 ariary kosa ny an'ireo mpivarotra. Ny zava-misy anefa na ny lakan-drano, arona sachet, tavoahangy, baoritra, fako isan-karazany izany no mameno lakan-drano manodidina ny Ambodiny Sotry. Ny 520 isan-jato hatramin'ny 30 isan-jato n'ireo mpivarotra ihany anefa no mandoa izany vola izany ara-dalàna. Raha toa ka 7 hetsy ariary isam-bolana no ilain'ny fokotany amin'ny fanadiovana lakan-drano, tsy misy afa-tsy ny ampatelony ihany no ahafahany manatateraka izany. Araka ny fanadinana nataonay anefa, mila vola hatrany amin'ny 2.5 tapitrisa ariary isam-bolana ny fokotany iray raha kely indrindra mba ahafahany miatrika ny asa fampandrosoana ifotony, isan'izany ny fiantohana ny fiambinana ny fokotany amin'ny alina sy ny atoandro, fikojakojana ireo fananana iombonana, toeram-panasan-damba, pompy, toeram-panaripako, fanadiovana ny elakelan-trano sy ny lakan-drano, asa maimampona momba ny raharaham-bahoaka toy ny fifindram-ponenana. Isan'ny goavana indrindra amin'ireo ny fanadiovana ny lakan-drano. 7 hetsy ariary eo eo no vola ilain'ny fokotany iray amin'ny fanadiovana lakan-drano iray. Tsy mahomby ny fomba fiasa ankehitriny dia ny fanakinana ny ampahambetsaka amin'izany eo am-pelatanan'ny komina hoy ny mponina. Ny fokotany no tokony ampiana tosika. Samy vazany namoaka an'ilay fako tao anaty tatatra fotsiny fa na ambony teo dia izay mpivarotra ny tsy nataty satria tsy afaka mivarotra izay amin'ilay izy dia maintsy voatery izay na karama olona ivelany nanala an'ilay fako teo nanaovana cotisation nanala an'ilay fako 5 000 par tête ny alohanay.
raha ny fahalalako an'le fanadiovana aloha tena tsy ampy mihitsy raha eto amin'ny fokontany ambodiny sotry zao hitanao zao ny fako eto aminay eto fa tena mila akaraka mihitsy zany raha ataoko ny dia tsy ampy zany ny fanadiovana tsy ampy tena ny fokotany ihany zany tena manao an'izay vitany kely eto amin'ny fokotany eto. Mivarany amin'ny lakan-dranon'Andriatany zany ny loto sy ny maloto entin'ny rano. Etsy ankilany, mampitanana ny maro ny fomba fiasan'ny samivahiny amin'ny fanadiovana ny lalana. Tsy zarizary ny asa ary voatery manakarama mpanadio lalana ireo olona analany fako. Miandry fangatahana ataon'ny fokotany ny komina vao mandray andraikitra raha toa ka hanao izany asa fanadiovana izany mandavataona. Ny piasan'ny VAOVAO dia manadio ny kanala isan'andro, indrindra ny atao anaty tsena an'ireo kanala kely ireo. Fa ny samivà dia isaky ny indroa isa-taona ny tokony tena hanaovana an'ilay izy. Fa ny aty anaty tanàna dia isan'andro no dioviny VAOVAO, indrindra manodidina ny tsena. Ny fanaovana taratasy mpanjakana vitsivitsy ihany no fidiram-bola ho an'ireny fokotany ireny, ankoatra ny ofantsena alaina amin'ny mpivarotra. Tsy fa mihetsika araka ny tokony ho izy ny fokotany, fa efana anarana fotsiny, tsy misy fanampiana ara-bola ahafana manao zavatra. Manodidina ny iray tapitrisa ireo mponina rakitra sy mipetraka amin'ny fokotany 250 eto andrenivohitra, ary tsy misy afa-tsy ny 700 ireo mpanadio. Araka ny fitarainan'ny mpanadio lakan-drano ihany koa, misy andraikitry ny olom-pirenena ny zava-misy ankehitriny, saika fako toy ny sachet sy ny tavoahangy, ny kosin-draza sy ny karazana plastika samihafa no tena manetsina ny lakan-drano ankehitriny. Na ny komina ihany koa aza milaza fa tsy manam-bola hisahanana izany rehetra izany. Zava-misy anefa ireny lehibe ny fokotany ireny no ifaharan'ny mponina voalohany amin'ny olana sedran'izy ireo ka isan'izany ny fiakaran'ny rano sy ny fiparitahany loto amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Raha tsy ahivina, mijanona eo amin'ny komina ny rafitra akaiky ny vahoaka indrindra voafaritra ny lalam-pandrorenana. Fiarakarina sy sosialy kosa indray miandrandra ny ampiakatra ny vola ampiasain'izy ireo hatrany amin'ny 700 ireo mpandrahara mpanelonelona sy mpivarotra atody atao anatin'ny roa volana farany amin'ity taona 2024 ity, hiakatra hatrany amin'ny 500 ariary ny vidin'ny atody iray eny amin'ireo mpanjara mandritra ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao, manodidina ny 300 ariary kosa amin'ny ankapobeny ny vidin'ny atody eny amin'ny mpamongady izay efa mpiantoka ny fetin'ny noely, izay fotoana mampiakatra hatrany amin'ny 500 ny tinady amin'ny atody araka ny fanadidinana atao. Eny tsy ariary isan'andro eo ny vola miditra amin'ny mpamongady atody iray ety amin'ny tsenan'ny Tatsaha tao Madinika. Vanim-potoana andavanandro io, azo ambara fa lafo ny atody ankehitriny, 700 ariary hatramin'ny 300 ariary ny vidin'ny atody ety, kanefa tsy hijanona eo i vidiny io. Antony hiakatra ny tinady nefa ratsy ny andro ary ho avy ny fahavaratra ratsy ny kiony lalana. Tsena atody zany aloha amin'izao azo lazaina hoe atonontonony eo. Somary misy fiakarany kely zany ny vidiny ny tena marina. Ka io zany le vola ampiasaina tsy voafetra io, arakaraky ny entana misy zany ny ampiasana vola. Ohatra hoe mahazo telo sobika ianao dia arakarak'izay, tsy voatery misy hoe teletsy, fatretsy ohatra zany. Eto amin'ny lapan'ny atody Antao Madinika, 5,2 isa raha kely indrindra ny atody lafin'ny mpivarotra iray tamin'ny vidiny mbola 20,900 sy 50,900 ariary. Tato ato, tsy nisy afa-tsy 500 izany noho ny fiakaran'ny vidin'ny atody alefan'ny mpamokatra. Ety amin'ity tsena ity no vidin'ny mpivarotra ny atody Amatsinana, Antananarivo sy ny manodidina hatrany amin'ny faritra. Varotra ihany koa izay izao mivarotra fa tsy manamboatra gatao. Varotra détaillant, livre. Mba manala amin'ny fahasaranan'ny olona amin'ilay mandeha makaty. Izay fotsiny izany no tena basy. Dia milivre. Manombana ny alafo atody iray alina ka hatramin'ny 5,7 isan'andro eo ny mpivarotra mpamongady iray amin'ny vanim-potoana io. 3 tapitrisa ariary isan'andro izany raha kajiana ny vola mihodina amin'ny mpivarotra iray. Tsy maintsy hiakatra nefa izany vidiny izany ary mety tsy ho ampy ny famatsinany atody eto andrenivohitra sy ny manodidina noho ny faratsiany lalana amin'izao fahavaratra izao. Etsy ankilany, 500 ny atody amidin'ny mpivarotra iray no vaky eny an-dalana na eny am-pamoahana azy. Menaraka izany ny tombony ho an'ny mpivarotra na dia amidy ihany aza ireo atody vaky ireo. 100 ariary no amarotany ny atody tsy vaky, 50,900 ariary kosa ny amarotana ny atody vaky. Raha ho an'ity mpivarotra iray no resahana ity, manomboka amin'ny 10 ora maraina mandrapaharivon'ny andro, manodidina ny 700 eo ny atody lafiny amin'izao iray volana mialohan'ny fety izao. Kely izany raha ampitaina amin'ny tsena andavanandro hatramin'izay.
indray zany arakaraka ny tsena fa ohatrany androany zao vao io zao vao nisy naka hatrin'ny varotako teo hatrin'ny naray io zao eo amin'ny 500 isy eo na 700 amin'ny 20 sy 200 zao io. Ray volana sisa dia hiditra amin'ny volana Desambra sika. Fotoana izay mampiakatra ny ankamaroany ny vidin'entana noho ny fanomanana ny fety fa indrindra ny faratsiany lalana vokatry ny orana. Naterin'reto mpivarotra ireto fa mety sy ena amin'ny 400 ariary intsony ny vidin'ny atody aorian'ny fety izany hoe amin'ny fiandohany ny taona ho avy io. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ho tafiditra tsy ho ela ao anatin'ny fandarana fahitalavitra TV5 Monde ireo fandarana horonan-tsary ary fanadina misongadina eto Madagasikara tombony lehibe ho anty fahitalavitra iray vahiny ity ny fahazona ny zava-miseho eto amin'ny firenena malagasy nanomboka nisy ny vaovao mafana teto amin'ny firenena misy ny fenitra tokony arahin'ireo mpamokatra ahafana mandefa izany vokatra malagasy izany amin'ity fahitalavitra amin'ny teny frantsay ity anisan'izany ny kalitaon'ny vokatra sy ny fampiasana ny teny frantsay. Ah oui, mais la question, moi je me la retourne. S'il y a des productions malgaches, TV5 les diffusera. Sy ny TV5 Monde no misafidy izay vokatra malagasy alefa rehefa mifanaraka amin'ny kalitao tadiavina fotsiny ilay vokatra dia afaka mandefa izany zahay. Donc les productions malgaches sont les bienvenues sur TV5. Raha tsy ahivina vao tsy ela akory izay ny TV5 Monde no nandalo nitsidika ny toerana misy ny fahitalavitra KOLO TV. Ny TV5 Monde izay isan'ny fahitalavitra be mpijery indrindra maneran-tany any amin'ireo faritra amin'ny teny frantsay indrindra fa ny aty Afrika amin'ireo fandarana sy tolotra samihafa vokariny. Eto an-toerany 520 isanjato n'ireo mihoatra ny 520 taona no milaza fa mahafantatra ny TV5 Monde. Dia izany koa ny vadiantsika ny amin'ireo maresaka avy any ivelany fitsapakevim-bahoaka tany Espaina ny 20 isanjaton'ireo Katalona nampandany ho fanjakana mahaleo-tena ho an'ny fatra Katalona ny Espaina ny mpitondra ao Madrid izay manohitra tanteraka ny voka-pifidianana ny tranga omaly izay eken'izy ireo fa natao tamin'ny fomba demokratika saingy noraran'ny lalàna fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ponina ao Catalan misy roa tapitrisa no nizotra nanao ny fifidianana fitsapakevim-bahoaka omaly raha 5 faingo 4 tapitrisa mponina any toerana. Ny 20 isanjato no nisafidy ny eny ho fanjakana amin'ny zakatena ny Catalan ao Espaina ny filoha-paritra izay efa nilaza fa fahombiazana no azy tamin'ity fifidianana ity. Miantso any Madrid anaiky ny vokatra izy ireo. Raha ho fandatsaham-bato misy 5 sy 200 no napetraka tamin'izany. Nisy ireo vata fandatsaham-bato 7 tompona andraikitra ifotony 4 no nisahana ny asa tamin'izany. Ankilany Madrid tsy mankasitraka ny vokatra. Ny filohan'ny gouvernemanta Mariano Rajoy ihany koa efa nanamafy izany ny volana febroary lasa teo. Misy amin'ireo manam-pahaizana milaza fa tsy ara-dalàna ny fomba nentina nanomanana izany raha ny ekena fa tamin'ny fomba demokratika kosa no nentina nanaovana ny fifidianana. Raha ny vaovao azo tsy nisy ihany koa ny fansamba-bahoaka natao. Ny fitsarana Espaniola koa izay efa mandrara ny fanaovana ny fitsapakevim-bahoaka toy izao nateo aza ny fahombiazana azo tamin'ity fifidianana ity. Ny antoko-panohitra isan'ny tsy mankasitraka ity fanovana vaovao ity ary nanambara fa fisarizarana ny Espaina ny toy izao. Ohatra iray nentin'ny filohan'ny antoko-panohitra tany an-toerana amin'izany ny zava-nisy tao Allemagne tamin'ny fampisarana ny rindriny Berlin izay rava 20 taona izay ary no marina omaly ihany koa ny faravahan'ny rindriny Berlin io. Andrasana araka izany fanapa-kevitra ny mpitondra fanjakana Espaniola manoloana ity voka-pifidianana ity. Ny fe-kevitra ivoaka eo no hamaritra ny amin'ny hoe aleo tena amin'ny lafiny politika sy ny fitantanana ny raharaham-pireneny ve i Catalan. Amin'ity herinandro ity no fantatra fa tokony niverina hiakatra ny amin'ny fitsarana ny antsiranana indray ny raharaha mahakasika ny filoha marika rahavalomanana amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ity ihany koa izay mifarana amin'ny tapaky ny volana Desambra ho avy izao no voalaza fa tokony hanaterahana ireo solombam-bahoaka ny fanambaram-pananana ny 570 isanjato ny vola miditra amin'ny orinasa mpanjakana Jirama no lany amin'ny solika nametrahana toeram-pisavana manokana kosa ho an'ireo manam-pahefana eny amin'ny serana mpiara-manidina ny vato ary farany hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny olavitra ny mpanao gazety Irerara Kotinirina sy Lampitahiry ny asabotsy ho avy izao. Dia izany koa no entina manakatona ny fampahalavam-baovao tamin'ny ity anio ity isaorana ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko.